vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran dia amin'ny fofeny fifaliana sy ampitiavana be indray tompoko lasy tompoko vavy no entiko mandroso atao anaty tokatrantsika tsirairay avy ao anatin'ity fandaharana izay azo heverina hoe manokana de manokana ity anoranay ny araba feno mampiraritso amin'ny isa-pianakaviana rehetrarehetra izay manjo izao fandaharana izao tsongaiko manokana eto ny vehivavy na efa renim-pianakaviana ianao na mbola vao ho renim-pianakaviana tsoatsy dia arabaiko sahady ianao amin'ity fotoana ny vehivavy fahavalo ny volana marsa ity ho tahiny tompo manokana ny isika vehivavy ho tena andry lehibe sy goavana ao anatin'ny tokantrano eo anivo ny fianakaviana eto amin'ity firenena malagasy malalantsika ity tononoko izany araba feno mampiraritso zany ho atsika rehetrarehetra miaraban'ireo vehivavy izay mitana ndraikitra ambony ihany koa eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka hatrany amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sy any amin'ireo vehivavy isan-tsokajiny avy izay azo heverina hoe isany mampiodina sy mampandroso izao firenena malagasy izao ny tompo ane hitantsika ny tompo ane mbola ampiasantsika ihany eo anivon'ny atidy amanandraikitra izay iantsoroantsika eto amin'izao firenena malagasy malalantsika izao izay ny hoe laha tompoko lasy tompoko vavy andeha hivavaka foy alohan'ny tenako dia apetrakantsika eo ampelantanan'ny tompo ny fotoanatsika zay fotoana foy rahantsika eto mankasitraka anao zay tompo malala ny amin'ny habe ny fahasoavanao sy ny famondramponao ny fitahinao izay omenao anay ny tompontsoa ahafahanay miaraka mankasitraka anao Andriamanitra raiko amin'izao vanim-potoana izao satria be deaibe any tompo hoe ny olona tsy mahatsiaro mitodika aminao tsony be deaibe ny olona varina eto amin'ity zao tolo zao ty miady amin'ny fiainana mifampitolona amin'ny zava-misy rehetra manodidina azy fa izay hatramin'ny androany ty isaotra anao satria mbola mahatsiaro ny asarobidiny zany fananana anao zany dia averinay aminao ny saotra ny azy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen izay no ela tompoko lasy tompoko vavy tiako ihany ny mampatsiaro tsika rehetra amin'ity androany ity ao anatin'ity fotoana ny valo marsa ity zany hoe ny alaroby fa valo volana marsa io zany dia misy fotoana lehibe sy goavana ho totosaitsika marina fa mety misy hetsika marobe any ambadibadika any samy manana zay zavatra manavesatra azy moa ny olona rehetra fa ho anay manokana dia ny safidy izay fotoana izay mba anaovana vavaka ho an'ny renim-pianakaviana rehetra ho an'ny vehivavy malagasy rehetra ho an'ny isam-pianakaviana rehetra mihitsy ho an'ny firenena malagasy dia ho totosaina ity fotoana lehibe sy goavana ity izay fanasako sady atsika tsirairay avy mba andamindamina ny programa atsika dia mba hiazakazaka ao izy io tsy dia fotoana lava be hoe dia parivo ny andro be fa hatreo amin'ny folapolakandro kely io fotsiny tsika dia mirava sahady fa ny zavatra ho ataontsika rehetra amin'izay amin'ny valo sasan'izay mba tonga nio fotoana iravatsika io dia inona izato isanjato ry havana malala hoe fotoana ikasia amin'ny tompo manokana anao fotoana tena hoe ampahirezan'Andriamanitra anao ianao hoe mety vehivavy mitanondrika ianao mety hoe vehivavy reradreraka no ny adi-piainana misy ngamba imbe deaibe no mamaly karazana SMS n'olona karazana fifampiresahana anatin'ireny réseaux sociaux rehetrarehetra reny dia ny akamaroany vehivavy rehetrarehetra eo dia mangataka foana fanampiana tolona mambavaka fanohanam-bavaka noho ny tsy fampiana arabola noho ny karazana hoe tsindry azo lena mahazo azy ny korotana raha-tokantrano ny trosa sy ny vesatra maro samihafa zay foana matetika akavitsinany hoe misy vehivavy marary be ka mila entina mambavaka fa ny akamaroany dia ditra ambady ditra njanaka trosan'olona tsy fanananasa fahoriana fijaliana zay foana ny akamarony ka mampahiry atsika ry havana malala mety be aminao ty fotoana ity ianao zay
mety raha manatrika événement hafa ny ambadibadika any any anao hoe mety rehefa mety ho falifaly kely eo anatin'ny fotoana fofotsiny anao fa hitambesatra eo ihany avy eo le adinao mbola lonjy ihany ianao rehefa miala avy eo le ady sainao fa ny mahafinaritra rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao anatin'ny tony fotoana itony a dia io zavatra manavesatra anao io mihitsy io zavatra ila tsy ho zakanao anapaka ny faratoko io mihitsy no atolotritsika an'Andriamanitra io mihitsy no iarahantsika mitondra iarahantsika mizaka mba tsy hainao rery ny hitondra azy nalasa saina kely ihany nahita vehivavy anankiray izay tetsy ny 67 hectara iny dia manao akanjona mariazy izy eny amin'ny arabe inona ozy adala izy a tena inoko mihitsy fa izay no isan'ny nahatonga azy motrony ny vavakely io satria misy fotoana rehefa mafy loatra ny adimpiarana riavana malala misofotra ho azy ety avelany ety le izy tonga dia fantatra ho azy ety avelany ety hoe na lasa dalana iny mety fahadisopana tenana mety hoe saika andeha atao mariage izy a nefa mety laviny le lehilahy tampoka mety hoe fa compléto daholo akanjo entiny anaovana mariage nefa nisy problème tampoka sasasa dia hita ety ivelany ety raha mahita zao ianao reny olona adaly eny an-dalana rehetrarehetra miteny rery reny a dia tsy fidiny ho azy mihitsy reny fa le vesatra tao anatiny tao no entiny rery dia miseho azy ety avelany le izy mety hoe ditram-bady ve dia iny anaran'ny vadiny foana ny tontonony eny mety hoe sanatria namoy zanaka ve dia iny anaran'ny zanany iny foana ny voatontony eny an-dalana eny a mety hoe karazana asa ve na mety hoe namisaviny olona ve izy dia jereo tsarana fa taratra ho ety avelany ety sady hoe zao angamba nalasa dalanyity olona ity ina ny tiako atongavana an'izany ny tombontsoa ny olona anankiray manatona an'Andriamanitra ry havako malala na manana an' Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainany a dia izy tsy mitondra irery zay adiny izay izy tsy mandeha irery amin'ny fiainana izy tsy milonjy irery a ny vesatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity a fa misy Andriamanitra mampahery azy ao a manampy azy ao a manohana azy foanafoana ka dia ho tanterahantsika ity fotoana ity eto amin'ny faritry Tomasina sy ny manodidina eto araka ny resaka efa nifanaovantsika dia eto amin'ny Foibe Mangarano a no anaterahantsika ity fotoana lehibe sy goavana ity ty 8 mars alarobia valon'ny volana marsa ity a eto amin'ny Mangarano atsika zay mety hoe zao mihitsy ianao vao mahita ny fandarana na maheno a dia 200 metatra ao ambadiky Damaskosy ao ambadiky ny fiangonana Damaskosy amoron-dalana io dia misy lalapasika mitsofoka iny zay efa nezana ihany nanototrotritra azy a tsy dia manahirana loatra raha mitondra ny fiaranao manokana ianao ny miazo an'izany toerana izany dia 5 na 200 metatra eo a no misy toerana malalaka sady lehibe afahantsika manatanteraka izay fotoana goavana dia goavana izay ina moa ry havana ny tia natongavana amin'ireny fotoana rehetrarehetra reny ny tia natongavana dia izao mbola te ampitodika ny sainao sy ny fonao izahay fa mbola mahavita zavatra io Andriamanitra io mbola tsy miova ny heriny io Andriamanitra io mbola afaka manova fiainana io Andriamanitra io mbola mahagaga foana izy hatramin'ny andro any mbola tsy miova mitanjany sy ny heriny io Andriamanitra ivavahantsika io tianay hiankina bebe koa aminy ianao mety niankina tamin'ny vola teo am-pelantananao ianao fa tao anatin'ny fotoana fohy dia hitanao hoe tsy azo ny anterana ny vola fa nanjavina vetivety foana mety niankina tamin'ny fahalalana olona ianao nisy olona tsara toerana teto amin'ny firenena teto amin'ny tanàna dia ohatrany hoe ny antenitehatra tamin'iny ianao fa misy taona reny olona reny mety nandiso fanantenananao hatramin'izay mety nisy taona ianao natokotoky ihany koa ngambany natokotoky ihany koa hoe zany matanjaka zany olona nianatra be zany be diplôme mety misy taona tsika ny antehatra tamin'izany teo aloha fa mety misy taona nandamoka ny ezaka rehetra izay nataonao mety mbola tsy nanandrana ianao hoe andao hiankina tanteraka zato isanjato amin'Andriamanitra ka tsy salasala fa za mampahery anao fa ao amin'Andriamanitra ao ry havana malala dia misy zavatra mety tsy ho vitany vola fa vitany mety misy zavatra tsy vitany fahalalana olona fa ain'Andriamanitra tao mety tsy vitany tanjaka sy hery sy fahaizana mampahalalana noratovina taty sy taroa fa rehefa ao amin'Andriamanitra ianao mbola mahagaga Andriamanitra mbola afaka manao zavatra tsy takatra ny saina izy misy ten'Andriamanitra mba tiako ampahirezana antsika vehivavy satria vehivavy ny resaka eto dia ohatrany hoe mitongilana kely ihany manokana fa tiako ihany mampatsay ianao hoe io fotoana zay ho tanterahantsika amin'ireo toerana voatondro ireo a zay efa noteneniko taminao teo dia tsy hanavanana izana izy io na lehilahy ianao na vehivavy na tanora ianao a na efa zokiolona dia natokana ho anao mihitsy io fotoana io a na ihany koa mety hoe zay aty amin'ny aram-piangonana tahaka an'izao na zay atoko politika tahaka an'izao dia tsisy hidiran'izany mihitsy izy io fa ny olona rehetra ho tonga eo dia ho tao aminay anatona an'Andriamanitra ny olona rehetra ho tonga eo dia ho tao aminay ino izany herin'Andriamanitra mbola afaka manao zavatra lehibe sy mahagaga izany dikan'izany dia izao tena hoe tsy hanavanana iza na iza tsy hanavanana inona na inona ny fotoana zay arahantsika amin'ity fa valo ny volana marsa ity
ohatrany hoe mba miresaka fotsiny mahakasika ny vehivavy de mandray andinitsoratra masina mahakasika ny vehivavy satria izay moa zany mba nanokanana ty andro ty hoe natokana ho an'ny vehivavy de ato amin'ny ohabolana faraky amin'ny telopolo efa diso fantatritsika loatra no andraisantsika lesona foy ohabolana toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahafolo faraky amby folo ny faharoambiny folo de hodingantsika ery amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo ny fahadimy amin'ny roapolo izay andiny teny osorata ovakitsika eto izay zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany de mihoatra lavitra noho ny voangy matoky azy ny fonony lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy soa no ataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany de hodingantsika vetrany ery amin'ny andiny fa raiky amby roapolo amin'ny ohabolana fa raiky amby telopolo ihany zao le vaky ny teny manao hoe tsy mana ny ora-panala ho amin'ny ankohonana izy fa ny ankohonany rehetra samby voatafy volonondry mena avokoa de andiny fa dimy amby roapolo farany ery sy voninahitra no fitafiny ary ny andro ho avy de iomezany ireo andiny tsoratra masina ireo no mba tiako ifampisarana aminao amin'ty androany ty izay resadresaka momba ny vehivavy io ery amin'ny andiny fatelopolo farana moa de misy manao hoe fitaka ny fahatsarambika zava-poana fahatsara-tare fa vehivavy matahotra ny Jehova ihany no deraina iny moa ry havana malala ny tombotsoa ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra ny tombotsoa ny vehivavy anankiray tena manompo an'Andriamanitra manana ny Jehova ho Andriamanina tena hoe manana fatahoran'Andriamanitra ao anatiny ao de tsy mba mitovitovy ny fomba fijery ny olona rehetrarehetra ny fomba fijeriny tsy mitovitovy ny fomba fijeriny vehivavy hafa rehetrarehetra ny fomba fijeriny ny fahatakarany de afaka mahatakatra zavatra lavitra be izy ary afaka mahavita zavatra tsy vitan'ny olona mihitsy satria nahoana izay ny tombotsoa ny olona anankiray hoe manana fahatahorana an' Jehova misy lanjany misy tombam-bidiny vehivavy tsy mananao foana vehivavy feno fahendrena raha mandinika an'io andinsoratra masina iray manontolo abolana faraiky amin'ny telopolo manomboka amin'ny andiny fahafolo itsika ka vakina ohatra amin'ny farany io de hitanao ao mihitsy hoe ny vehivavy endry zany any ka vehivavy azo itokisana tsara vehivavy tsy mampanany aminy vehivavy afaka mahavita zavatra vehivavy tsy ferinaina amin'ny fiainana zany vehivavy tena hoe azo ny ankohonana ianteherana tsara jerenareo tsara fa raha nandinika le soratra masina vakitsika teo tsika tery amin'ny andiny voalohany andiny fahafolo vakitsika voalohany teo de ho volazanten'Andriamanitra isany mahita vehivavy tsara fa ny tombam-bidiny de mihoatra lavitra noho ny voangy zany voangy zany de noverina hoe vatsosaробidina perla no ilazantsika azy zay zany hoe voangy zany de ho volazanten'Andriamanitra hoe mbola mihoatra lavitra noho ny voangy noho ny perla ny tombam-bidina vehivavy anankiray manana fahatahorana an' Jehova vehivavy anankiray manana fitondran-tena mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra vehivavy manana fahendrena ina tiako atongavana amin'izany ry havana malala be deaibe ngeny rem-pianakaviana ohatrany hoe nandrato fahaizana be fa ny fahaizana ihany no manapotika azy ny fahaizana iny no mahatonga azy mirehare mieboebo iny no mahatonga azy ohatrany somary mialatsiny amin'ity fitenenana azahoanao azy tsara ity hoe manindritrindry ny hafa manamay vandanja ny hafa ary iny fahaizana mampahalalana iny ihany no mahatonga azy amin'ny savian'ny olona indraindray mahatonga azy lasa adala mahatonga azy tsy tompony tenany mahatonga azy tsy mahavita zavatra tsy tonga any amin'le tanjona ny eritreretiny satria nahoana rehefa tsy manana fahendrena ny olona na manam-pahaizana aza ry havana malala rehefa tsy manam-pahendrena ny olona manam-bola be aza de io fahaizana ananany io ihany io vola be ananany io ihany manapotika azy io ihany manapotika azy fa jerenao tsara ny vehivavy tsara ilazan'ny Baiboly azy ny vehivavy tsara ilazan'ny Baiboly azy de ho volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mihoatra lavitra ny tombam-bidiny zany mihoatra lavitra noho zay iverinao fa zavatsoa any ambadimbadika any mihoatra lavitra noho ny volamena sy ny vatsoa ny tombam-bidina vehivavy anankiray manana fahatahorana an' Jehova ny vehivavy anankiray matahotra an' Jehova ozy ny andinitsoratra masina vakitsika farany teo amin'ny andiny fahatelopolo tamin'ity ohabolana faraiky amin'ny telopolo vakitsika teo ty de ho volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe zava-poana fitaka ny fahatsarambika zava-poana ny fahatsaran-tare fa ny vehivavy matahotra an' Jehova no deraina misy anery havako malala indraindray misy taona mampalahelo ny amin'ny fitondran-tenantsika vehivavy indraindray no mahatonga ny fianakaviana ny ankohonana afa-baraka misy taona de ohatra rehefa consideren'ny olona na sokajin'ny olona hoe ny vehivavy rehetra de vehivavy vavana daholy
ny vehivavy rehetra ne reny mahay vava reny manahirana sakay kely rano hoe misy taona ne de ohatran'izany fahafantarany olona samaritany olona tsika ry havako malala amin'ity valymarsy ty za ty ampahery anao azotsika fafana daholy izany fomba ny tsaratsarany olona tsika rehetrarehetra zany afaka mampiseho isika fa isika vehivavy matahotra an' Jehova isika vehivavy manan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany isika vehivavy ny finoana ry havako malala de afaka mampiseho ho hitan'ny olona rehetrarehetra fa azo ianteherana tsara azo iankinana tsara azo tena hoe tavandraina tsara eo amin'ny fiainana jerenareo tsara volazany tenin'Andriamanitra manao hoe andiny faraky mbe folo vakitsika teo matoky azy ny fonony laho ny voalazan'le tenin'Andriamanitra ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy jereo tsara fa ianao rehefa tsara fitondratena rehefa tsara toetra rehefa tsara amin'ny zavatra rehetra zay ataonao ianao miezaka manao zavatra tsara tsy manala baraka tena ary tsy manala baraka ny ankonanao ary miaro isan'andro ny voninahitr'Andriamanitra de ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra amintsika manao hoe tsy mitsahatra ny fanambinana ambinin'Andriamanitra tsika raha vavy malala ao ny fitahian'Andriamanitra zay tadiavintsika isan'andro io tsy hoe voatery andeha hitototoatsy ianao na hitototoare ianao vao iova ny fiainanao tsy voatery hiazakazakatsy na hiazakazakaroa ianao vao mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny olona fa ianao rehefa manana n'Andriamanitra ao anatinao de na tsy manana inona na de somary tsotsotra ary zany fomba fijery anao na de tsy be fetsika tsihana be de ohatry ny ahoana azy ianao de hitan'ny olona eny fo fa manana n'Andriamanitra ianao taratry ny olona eny foana fa vehivavy mba mampitsiriritra ny fiainanao mba tsy enao ane no isaka mijery fiainan'olona de mitsiriritra foana isaka mijery tokantranon'olona de mitsiriritra foana isaka mahita mpivady mifakaty de mitsiriritra mahita zanak'olona mba metimety ny zanany de iny ianao de mitsiriritra mba tsy hoe zany ane ianao possible tsara mihitsy ny havana malala tsy hitsiriritanao olona fa mba ho tsiriritin'ny olona ny fiainanao za mampahiry atsika ry havako malala zany mahatonga anay tsy nitsahatra manasanao zay vonina nampy anao ara-tsosikevitra anatanjaka anao ahatonga anao tsy ho vehivavy marefirefo na ara-toetsaina zany misy taona mantsy vehivavy tonga de vao mahita zavatra kely na maheno zavatra kely tonga de malemy ohatran'ny menaka tonga de tsy mahita atao intsony tonga de miraviravy tanana avy hatrany tonga de ohatrany tsy tianao zavatra intsony fa zay kosa mbola tehiteny aminao mety efa nisy zavatra tsy nampahomby anao hatram'izay mety nisy zavatra tsy nety teo aloha mety nisy zavatra tsy nandeha araka ny tokony ho izy na tsy nandeha amin'ny laoniny arak'izay ny heverana azy mety misy zavatra be de be ny fandiso tany aloha tany fa rendretrarehetra reny tsy natao ampitanondrika anao rendretrarehetra reny tsy natao ampiraviravy tanana anao fa mbola vonina ny tompo anohana anao ndray apitraka anao ndray manome toky anao ndray amin'ity androany fa mbola misy fanantenana ny fiainanao mbola azo arenina tsara io mbola vitan'Andriamanitra manamboatra an'io tsara lavitra noho ny teo aloha mihoatra lavitra noho zay mba iriny ny fonao possible zany ry havako malala tena azon'Andriamanitra atao tsara zany ho voalazany tenin'Andriamanitra matoky azo ny fonony la ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy ho vehivavy tsy mamenatra ne sika raha vehivavy malalako vehivavy tsy hitondra hienatra ho an'ny vadinao ianao raha manambady ianao tsy hitondra hienatra ho an'ny fianakavianao na misy ne ny zanaka menatra hoe hiteny hoe iny mamanay satria nahoana mety sanatria misy fitondratena somary hafahafa hitatsika eo ihany le mety hoe tsy fantatro ny fari-piainana ve tsy de resaka loatra ny momba an'izay fa de resaka fotsiny hoe mety toetra ity ivelambelany de mahatonga ny hafa tsy samy ijoro tsy samy teny hoe tena iny ny mamako iny fianakaviako iny tahaka an'izao ako mety misy taona so de misy zavatra mila amboarina kely eo fa rehefa matoky anao ny fony lahy tsy misy zavatra mampanahy tsy misy zavatra mampatahotra tsy misy zavatra ahitsika zany amin'ny fiainana rehefa matoky anao arakaraka ny fitondrantenantsika ihany raha vehivavy malalako no mahatonga izany fahasambarana tadiavintsika zany anjaka ao anatin'ny tokantranontsika arakaraka ny fitondrantenantsika ihany ane ry mpiain'izao fandarana zao no mahatonga an'Andriamanitra mitasy manambona anao ka hatonga anao tsy hijery fiainan'olona hafa foana fa mba hatonga anao hibanjina fa manan'Andriamanitra ianao afaka mavita zavatra eo amin'ny fiainanao zany mahatonga anay tsy misarasara ry havako malala imbetsaka zay leo fa nahita fiaina amin'ny behivavy reny mpianakaviana maro no vanony fivavahana ny fiainany rehefa izy rehefa nitolona mambavaka ninina fahasarotany zava-misy ny ainany teo anatrehany teo alohany nampandresy azy Andriamanitra ary nampandresy azy hatramin'ny farany vao nahino fijoroana vavolombelona ray mpianakaviana anankiray mpanompon'Andriamanitra anankiray zay za zao izy taloha tena tsy tia fivavahana ny vadiko izy no nitolona ny vadiko no ny vavaka ao misy fotoana izy
mifo marainalina izy za mbola miaraka amin'ny famafisapoko de miaraka amin'ny sampy beako fa izy mifo marainalina mivavaka ho hitako izy mandoalikeo ary amin'ny fotoana izy mifaninana mihitsy zay izy mifaninana amin'ny fo maraina ivavaka amin'ny Andriamanina fa za koa mifaninana amin'ny fo maraina anao ny fombafomba tsampiko rehetrarehetra kanefa koa izy tamin'ny fotoana anankiray izy ny tafafo aloha de izy mitolona mambavaka eo mitolona mambavaka ho eo izy tsy nisy lalana tsony fa izy teo tongo vandrina teo no vavaka tsy voadikako izy andehaka an'le anao an'le fombafomba tsampiko ny hafarako izy za tsy netsika iny tafahaino ny vavaka zay nataony izy mivavaka manandra-bavaka iny izy de nenoko teo hoe mba inona mihitsy ny ataon'ity ramatoty eto eniko izy manandra-bavaka miteny manao hoe vonjeo io vadiko io Andriamanitra ianao nefa niteny fa raha mino ianao de vonjeny ianao sy ny ankohonanao hoe izy mitolona mambavaka ao izy gaga ao zay ve zany ny ataon'ity ramatoty za efa mieritreritra andeha anisy ratsy azy hoe tena ho asiko amin'ny tontondry rehefa tsy manaraka ny sitrapoko sy ny sisa izy mbola mavita mivavaka ao ary zany ozy tamin'iny fotoana iny ihany nikasen'Andriamanitra ny foko izy rehefa njoro vavolombelona ity lehilahy ray mpianakaviany ity iny androtry ny ihany no nikasehan'Andriamanitra ny foko de iny anandoalika ihany keo de nafeniko ny vavaka nataoko izy tsy hoeniny tsy niezaka tsy niteny mafy ozy mba tsy hoeniny fa farany rehefa elaela teo izy teo mpandolena teo izy tafa teny ihany ka iny vavako ty de gaga izy nijerina ohatry inona koa ty ataonao de mba mivavaka ako maninona de gaga izy ary nanomboka teo ny fiovam-piainana tao anatin'izany tokantrano zany ina moa tiako tongavana riavako malala azo ianteherana tsaritsika rehefa tena matoky atsika Andriamanitra de tsy misy olona ihany keo anana iay amintsika rehefa tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao manao zay mahafaly an'Andriamanitra ianao tena mitady ny fomba rehetra anasoro eo ankohonanao reo ianao tsy ny mikarakara ny ankizy ihany raha vavy tsy ny manaramaso ny fiainany ankizy ihany tsy ny mipasoka ny akanjony ramosesiny manao velondrirana amin'ny patalohany ihany no ilanantsika fa mila vavaka avy amintsika reo ankohonanao ireo mila anao mijoro amin'ny bangy mila anao mitolona mambavaka eo anaty Andriamanitra enao matsaro adiady ao anatin'ny tokantrano so de mba ny fivavaka ao anao ndrasan'Andriamanitra anova tanteraka ny zava-misy rehetrarehetra ao so de mba ianao iantsoantso an'Andriamanitra no atonga an'Andriamanitra natsotra ny tanany ka hitondra famonjena ao amin'izany ankohonantsika zany mampahery atsika aza mbola miravoravo tanana aloha zay torohevitra efa natorin'ny olona anao tany hatramizay aja noho ny kely hoe atoato fa andao tsika anandrana hitodika amin'Andriamanitra iverina amin'Andriamanitra atoky an'Andriamanitra indray voalazany tenin'Andriamanitra hoe ny vehivavy tsara de matoky azo ny fonon'lahy zany hoe vehivavy tsy mamenatra tsy manao zay manala baraka ny ankohonany voalazany tenin'Andriamanitra hoe tsy mba manahy eo amin'ny andiny faraiky amby 20 vakitsika teo tsy mba manaina ny ora-panala ho amin'ny ankohonany izy fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volonondry mena avokoa zany hoe nina zavatra mitsanga eo rehefa manana an'Andriamanitra tsika ry avako malala de tsy tsisy zavatra ina zany Andriamanitra mihitsy no efa nampanantena fa iay atsika voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe niara ny zanako sy ny asan'ny tanako aleo adidiko ihany Andriamanitra mihitsy nefa te andray an-tanana atsika rehetrarehetra tsy misy zavatra tokony ampiasa aloha na ampana atsika na ampatahotra atsika eto amin'ity zao tontolo zao ty izay ny tombontsoa ny ankohonana manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ary mampahery anao raha mbola misy tsy voavonjy misy tsy mbola tonga ao amin'ny tompo misy mbola lavitra an'Andriamanitra ny ankohonanao aza de diso manome tsiny azy reny aza de manome teny marary azy ka hiteny manao nareo tonga aba de foro very any amin'ny elo mihitsy ka zato mivavaka nareo ndray mampiditra devoly aza miteny marary azy tsony ndana mitolona mambavaka mangingina ndao iaraka hivavaka fa Andriamanitra zay ijery anao ao amin'ny mangingina izy no amaly anao Andriamanitra zay miaino atsika isan'andro izy no hevitra am'ireo ankohonanao reo efa mety nataonao ny teny marary mety nanao teny manambitamby mandambolambo ihany koa ianao mety efa nampiarinao daholo zao karazana zavatra rehetra izao mba hitondra fiovana ao anatin'izany ankohonanao fa mety tsy nety zany fa antindray mandeha ty ndao tsika hitodika amin'Andriamanitra ndao tsika hivavaka fa tsy misy zavatra tsy ain'Andriamanitra atao zany tsy misy zavatra tsy ain'ny vavaka ovana zany tsy misy zavatra hoe manahirana aminao de anahirana an'Andriamanitra tsy misy zavatra hoe sarotra amiko de ho sarotra amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra fa tonga eo ampelantanan'Andriamanitra hain'io ary ny fotoana ataontsika amin'ity alarobia ity de hitaonanao izahay hiara mitondra ny enta mavesatra ao eo ampelantanan'Andriamanitra ho voaray an'Andriamanitra somatsara hiara hivavaka isika ry havako malala mba atonga anao tsy hiady rery amin'ny fiainana zany atonga anao mpandresy ozy le loha hevitra lehibe voisika manao hoe vehivavy kristiany
kristianina matanjaka marombaka satroboninahitra mandrombaka satroboninahitra tsy any an-danitra ihany misy satroboninahitra fa misy zavatra mafinaritra koa eto ambonin'ny tany izay nataon'Andriamanitra reny tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny Saint-Lys tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mino fa ny zavatra tsara hitany masonao zavatra tsara manodididina anao zavatra tsara mampitsiriritra anao rehetrarehetra reny iza mono nanaovan'Andriamanitra reny tsy tokony zasy anao tena zanany ve de Andriamanitra ve de namboatra an'ireny mba hitsiritanao an'ireny fotsiny Andriamanitra ve de nikarakara an'ireny mba hatonga anao hitaintaina angetahitam-bolakana tsiry avana malala za ty ampahirinao aza manaiky an'izany toetsainao fotoana atsika zao andaotsika andrombaka ny satroboninahitra tsika fa misy anjaratsika eo amin'Andriamanitra fotoana andrombahantsika zao androany zao fotoana tena hoe andraisatsika zavatra izay mety tsy voaray anao hatram'izay zany apatsahivy kely tsika zany anty alarobia an'ity de valo sasany fotoanatsika raha ity marainty anao zany mijery an'ity fandaran'ity amin'ny valo sasany de andaterahantsika n'izy io zany raha amty alarobia ty anao mahita an'ity fandaran'ity na mahenao an'ity fandaran'ity de eto mangarano eto ambadika 200 metatra ao ambadika Damascos eto ny fiangonana Damascos de misy 200 metatra ao ambadika io manaraka ny lalapasika mazava be aomby tôbila tsara raha mitondra fiaranao manokana ianao misy parking sahazan'izany ao de eo aloha kely ao no misy ny trano fivavahana vahoan'ny oloko malalaka de malalaka andaterahantsika ty fotoana lehibe sy goavana ity mazava ho azy fa tsy misy fotoana hafa ny ambadibadika any fa mitambatra eto mangarano avokoa isika rehetrarehetra izany rehetrarehetra zany no natao moriavana malala de zao te ahitanao mba ho afak'izay ty mba hitanao livre izay mba te ahitanao zay hoe manana tombotsoa nahazo tombotsoa tam'ity fanompona sy fanarahana an'Andriamanitra ity mba tsy ho fimehezan'ny olona tsika hatram'izay ny olona nylaza zay filazany foana hatram'izay ny olona niteny foana ny mombanao fa eo imason'Andriamanitra misy lanjany ianao misy valeurany ianao eo imason'Andriamanitra de tena sarobidy aminy ianao eo imason'Andriamanitra de mahasaro-piaro azy ianao mety misy taona ianao mahatsiaro hoe nitsakitsahany vadiko ataony vadiko tsinitsinina mety na mavain'ny olona ianao tsy nasian'ny olona lanjany ozy ianao hoe tena maivana ohatry ny volomborona mihitsy riavako malala rehefa tonga ao amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra andray anao amin'ny tanany feno fitiavana andray anao afanana faharetana be ny tonga ny andry anao so de taran'ity fotoan'ity ianao androtsika zao fotoanatsika zao ndorombahana reo fahasoavana efa voninao amin'Andriamanitra ao mety misy fotoana miandry atsika ho tonga fotsiny Andriamanitra mety misy fotoana miandry atsika tena hoe hitodika aminy fotsiny Andriamanitra mety misy fotoana Andriamanitra tena hoe miandry anao anetry tena kely fotsiny de ho hitanao zany hoe voninahitr'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy zany ho volazany tenin'Andriamanitra farana mananontsika azy teo manao hoe ery sy voninahitra ny fitafiny ary ny andro ho avy de io mehezany 520 tam'ty oapolana raiky amin'ny telopolo ty nresakitsika teo hoe tsy mampanaty sy manana inona na inona ny vehivavy ray manana an'Andriamanitra ny vehivavy ray endry ny vehivavy ray mazoto ny vehivavy tsara maritany baiboly azy tsy hoe tsara bika tsara velambelany fotsiny de mahay miaingo de tsy zany amaritana hoe vehivavy tsara raha ity baiboly ty nijerena fa ny vehivavy tsara anankiray de ho volazany tenin'Andriamanitra hoe ery sy voninahitra no fitafiny zany hoe ny hitan'ny fahavalo eny aminao de nao mahitanao vehivavy mahery vehivavy matanjaka vehivavy tsy antsazo tsinitsinyaviny zany mitafy voninahitra mitafy hery ary rehefa mitafy an'izany hery zany ianao azo antoka tsara riavana malala fa azonao atao tsara ny mandrombaka ny anjaranao re zavatsarobidy rehetra noforon'Andriamanitra ho atsika riavana malala fotoana zao andrombahantsika an'izany fotoana zao akatsika an'izany ianao aza miteny hoe rehefa tonga any an-danitra hita eo rehefa tonga any an-danitra ngamba vao tena miadana any ngamba vao tsatra tsy riavana malala misy fiadanana navelan'i Jesosy eto maninona ny olona no mahatsapa an'izany de maninona zasy ianao tsy atsapa azy nefa tsika manompon'Andriamanitra manana an' Jesosy eo amin'ny fiainatsika tsy zany fa reny zavatra rehetrarehetra reny nataon'Andriamanitra rehefa nampanantena izy fa nome fiainana be dehibe fiainana be dehibe iboboky ao anatinao ao riavako malala mety ny fotoana rahantsika amin'ity alarobia favalo ny volana marsa ity izay anaterahantsika izany hetsika lehibe sy goavana zany anaporofotsika eto eo anatrehan'izao tontolo zao eo anivon'izao tontolo zao fa mbola velona ny Andriamantsika mbola miasa ny Andriamantsika mbola tsy miova amin'ny heriny izy mbola mahavita zavatra ny Andriamantsika ireare kely mihitsy sika manana an'Andriamanitra raha misy olona mirearea ny ambadimbadika any ny amin'ny zavatra zay ananany ny amin'ny fahaizana sy ny fahalalany fa itsika kosa manan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika de ireare kely tsika noho izay Andriamanitra
eo iasa eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy zay volazanten'andriamanitra hoe voninahitra ny fitafiny ny andro io avy de iomezany io le teniko taminao to hoe tsy misy zavatra ampanahy anao zay miseho eto am'izao tontolo zao eto miseho fa rehefa matanjaka ianao rehefa mahery ianao vitanao foana ny miatrika ny zava-misy rehetrarehetra raha misy olona be da be mitolefika raha misy olona be dehibe ravoravo tanana reraka vizana ampanahy mamoy fo itsika kosa hiatrika zay andro hoavy rehetrarehetra eo na inona mbola iseho eto am'ty zao tontolo zao ty efa anafy hery anao Andriamanitra anafy tanjaka anao Andriamanitra amaranako ny fotoana de am'le tenin'Andriamanitra farany vakitsika teo hoe fitaka re olona zany hoe tsara tarehinao ve tsara biky ianao tsy ratsy akory zany fa ilainy zany azary mba te teny aminao hoe amin'ny mahavehivavy ianao filazany malagasy azy manao hoe ravako ny tokantrano ony filazany sasany hoe mandeha ny an-dalana de ravaka ny lalana mijanonao an-trano de ravako ny tokantrano tsy de mampanina kokory raha misy fotoana mba mihetsiketsika ianao hatramin'izay ianao nisy fotoana nihetsiketsika fa tsy nampiovaneninina tao anatin'ny tokantrano zany mety misy fotoana ianao nihetsiketsika iny mihitsy ny voamaika anatonga le lehilahy hoe nitondra ngidy tao anatin'ny fiainana tokantranonareo mety misy fotoana nanao zavatra kivelambelany fontsika fa mety tsy naomby zany fa za mampahery atsika riavana rendretrarehetra reny zavatra mety andalo ihany fitaka amin'ny fahatsaram-bika zava-poana ny fahatsaratare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova zay no derainao voalazany tenin'Andriamanitra rehefa manana fatahoran'Andriamanitra tsika ao anatsika ao rehefa tena miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika zay moa le hoe matahotra an'Andriamanitra mankatoy zay lazainy manaraka ny sitrapony manao zay mahafaly azy zay no amaritana hoe matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray tonga de manaraka ny teniny zany no atao hoe matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray ary rehefa le matahotra an'Andriamanitra itsika de io no sokajiana ho vehivavy tsara azo ianterana tsara ao anatin'ny tokantrano ary azon'Andriamanitra anakinana zavatra sy andraikitra goavana de goavana eto amin'ity zao tontolo zao ty afaka ho anao otahiny tompo manokana ny fotoananao misaotra betsaka Andriamanitra mame voninahitra anao de mankasitraka anao sady ny amin'ny fahasoavana omenao anay afahanay misitraka izany andro manatoka zao tontolo zao izany atsarovana ny vehivavy tena faly izay tompo malala ary ty amerina ny dira sy ny azy ary nisaotra ny voninahitra ho any aminao rery ihany tahinao manokana ny vehivavy regny mpianakaviana andro lehibe ao anatin'ny fiangonana feno fahendrena ho tena hoe modely ho tarafiny ty zao tontolo zao ty indrindra ny vehivavy kristianina rehetrarehetra tompo de jereo manokana izy misy amin'izy ireo anatin'ny ady na kristianina azy misy amin'izy ireo mandalo sedra na kristianina azy fa zany kory tsy midika hoe nafoinao izy na nilozanao fa eo foana ianao mampahery anay manohana anay ao anatin'izany rehetrarehetra izany misaotra indrindra tompo apetrako feno sady eo ampelantananao mba hatsapany tsiraray avy zavatra ny ity fotoana lehibe taterahanay amin'ity 20 marsa 2024 ty ametraka tantara mamy tsy azo fafana intsony eo amin'ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy amen zay ny fotoana ny rahako taminao teto misy laharatarbio afahatsika mifandray ihany koa raha somary manerekirana anao reo toeranireo de azonao antsolana 033 16 040 77 033 16 040 77 io no laharatarbio afahatsika mifandray de ho atoroko aminao amin'ny tsipiriany ny anororanao ireo toerana anaterahantsika ity fitaombavaka ity izany afaka miantsana io laharatarbio anao raha misy zavatra tianao fampiresadresahana aminay madame Larissa Lidira-Andriary Malala no teto amin'ny fanolorana mankasitraka ny Pierrot Siva ary Stéphane tetsy amin'ny lafiny ara teknika tahin'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra